Tonga eto amin'ny fotoana ny famezana indrentsika rivijery ajaina amin'izao takarivany alatsinainy fa 9 ny volana Jolay 2024 izao. Arabaina ianao izay mbola tafiaraka aminay ary manasanao ampitiavana anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovaontsika eto amin'ny fahitalavitra MATV eo amin'ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina avy hatrany dia misaona indray ny tontolon'ny politika eto Madagasikara. Maty nisy namono maly alina teny amin'ny trano fonenany Andriamatoa Tsiandopy Jackie Mahafaly izay efa ministry ny asa-panjakana sy ny lalàna sosialy teo aloha. Tatitra ny vaovao indrindra ry Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarson. Matonovin'olona tao amin'ny trano fonenany eny Mangarivotra Fiakaran'ny Vato i Tsiandopy Jackie Mahafaly, ministry ny asa-panjakana sy ny lalàna sosialy tamin'ny fitondrana Ravalomanana ary filohan'ny ololafitra ny inspecteur généraux d'État eto Madagasikara. Tany amin'ny 12 ora alina no tombanana na afatesany ary ny maraina no hitan'ireo mpiampina sy mpamily azy tao amin'ny efitrano fatoriany ny vata mangatsiaka ny Tsiandopy Jackie. Tany amin'ny manodidina ny 9 ora maraina no nahazo filazana ny mpitandro ny filaminana. Misy mpamily ary misy ihany koa gardien no napafantatra fa tao amin'ny trano efitrano misy azy izy no efa tsy misy aina intsony raha ny filazana. Teo anatrehan'izay zany dia nandeha nanao ny fijerena taty toerana ny zandary izay nifehy nytony faritra itony misahana ny faritra zany. Mpanaovana ny famitorana tanteraka zany ny gendarmerie. Ny antony rehefa nijerena tao anatin'izay fizahana voalohany izay dia azo heverina fa tsy fahafatesana voazanahary fa fahafatesana mampiaya. Noho izany dia misy famitorana tsy maintsy atao. Ny zavatra miseho ankehitriny dia nampiasaina daholo ny fitaovana na ny fomba rehetra ahafahana mahafantatra. Ahitana ny marina zany indrindra izay mety ny olona navandoza raha ohatra ka izay loza izay zany no antony mety mahafaty azy. Ny fahatongavan'ireo ilay section de recherche criminelle zany eo anivon'ny gendarmerie eo ihany koa ny toromarika avy amin'ny fampanoavana ny fizahana manokana ny vata mangatsiaka no tompokila ahafahana matapantatra ny antonantony na ny fombafomba izay mety misehoany izay loza izay. Tonga anay zany mametraka fa fahafatesana mampisalasala dia ny fanontaniana izay napetraka teo amin'ny olona mpiarahamonina aminy tety fa tao anatin'ny fahasalamana tanteraka izy. Raha izay ny faharoa ny zavatra hita avy hatrany teo amin'ny efitrano misy azy dia misy fikorontanana zany. Izay fikorontanana izay dia na zavatra fanahinina natao na mety ho zavatra niseho tokoa tamin'ny fotoana izay mety natafitantarana ilay olona izay nanao ny avandoza. Ny amin'ny atsipriany mahakasika na ny vatana zany na ny fombafomba izay heverina satria ny anaovana ny fanadihadiana izay efa misy maromaro ny heverina io ho antonantony na tonga ny fahafatesana. Nefa ireo rehetra ireo dia tsy maintsy amarinina hitadiavana porofo mba ahafahana milaza ny zavatra tena marina manolotra an'izany eo anatrehan'ny fitsarana. Naharitra adiny 5 ny fitiliana sy fanadihadiana ny efitrano nahitana ny vata mangatsiaka ny ministra teo aloha Tsiandopy Jackie ary ny manodidina ny toeram-ponenany no tanterahan'ny sampana miady amin'ny Elokabevava eo anivon'ny Zandarmaria-pirenena. Tany amin'ny 3 ora no nentina natao autopsie teny amin'ny hôpitaly Anosiala Ambohidratrimo ny vata mangantsikany. Hatreto tsy mbola misy ny olona tazomina mikasika ity raharaha famonoana ny ministra teo aloha Tsiandopy Jackie ary misokatra ny fanadihadiana tanterahany eo anivon'ny Zandarmaria-pirenena momba ity raharaha ity.